famondrampo indray izany no anamboantsika ny herinandro izay rahantsika eto indray a manasanao mba anjohan'izany hatramin'ny farany. Namana isany amin'ny anarana Jesosy Kristy tompo, ilay tompony finoantsika, ilay mampiona antsika eto indray ankehitriny no anolorako ny arahaba feno fifaliana ho anao sy anolorako ihany koa ny firarian-tsoa ety am-piandohana ka ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanana ny anjaka ao amin'ny tokantrano izay misy anao. Andeha hiaraka hivavaka tsika ranomboka izao dinika irahantsika manana izao. Andriamanitra rainay any an-danitro, indreza ny hatsaranao. Indre zany fitiavanao anay fa mbola ampionanao indray zay amin'ity maraina ity rehefa notantaninao sy novombinanao ka nanehonao ny fahasoavanao sy ny famondramponao nandritra ny alina mangina. Misaotra n'izao fampionana izao, misaotra ny amin'ny fahavelomana izay mbola omenao anay ankehitriny ary dia mangataka famelan-keloko izahay, mangataka fanadiovana satria tsy mendrika akory na dia ny anonona ny anaranao azy. Ankehitriny ary raha andinika ny teninao izahay dia mangataka ihany koa ny fanena masina mba ao aminay tsiraray avy. Nivavaka tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny anatin'ny bokin'ny Josoa mandrakariva no irahantsika mandinika ny bokin'i Josoa izay maneho ny leson'ny finoana. Fa amin'ity androany ity dia iresaka tsika ny amin'ny hoe famondrampo indray ka ny tontolo herinandro moa dia iresaka ny momba ny amin'ny fahasoavana mahatalanjona isika. Ny andininy natao tadiana dia ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko faha 1:10 ka ny andininy faha 1:30 somary fohy indray tamin'ity tsy manao hoe finoana no tsy nahafaty an-drahabajanga niaraka tamin'ireo tsy nino satria nandray ny mpisafitany tamin'ny fihavanana izy. Miverina indray ny tantara. Tonga eto amin'ny tantaran'ny bokin'i Josoa isika, fantatsika tsara fa Josoa dia natsoina hitarika indray ny vahoakan'Andriamanitra. Ary anaty ity tantara ity nahitantsika indray ny famondrampon'Andriamanitra. Ahitantsika indray fa noraisin'i Josoa tamin'ny fotanteraka ny iraka izay nampanaovina azy. Ary tamin'ity namandidy tsy maintsy misy ezaka nataon'ny zanak'Israely tamin'ny fanatanterahana zany iraka zany. Marina fa hoe manana antoka ny amin'ny fanohanana azy ireo Andriamanitra fa zany akory tsy manala tsy manafoana ny andraikitra izay tokony tazon'ny olombelona. Amin'ity androany ity dia iresaka tsika amin'ny famondrampo indray. Manasanao ary mba hijery eo amin'ny Josoa toko faha 2 ahitantsika tantara anankiray. Tantara efa mahazatra kanefa tantara izay mampieritreritra tanteraka. Tantara izay mampihetsi-po ihany koa nefa isan-kilany. Ahitantsika mandrakariva ny hoe ahoana ny fomba fiasan'Andriamanitra eo ny trangan-javatra anankiray. Fantatsika tsara fa naniraka mpisafitany Josoa eo amin'ny andininy voalohany amin'ny toko faha 2 ary Josoa zanaky Nona dia naniraka mpisafitany mpisafy roa lahy mangingina avy tany Sitima ka nyteny hoe mandehana izaho ny tany indrindra fa Jeriko. Dia niainga izy roa lahy ary niditra tao an-tranon'ny vehivavy janga anankiray atao hoe Rahaba ka nandro tao. Indro fa tonga tao amin'ny toerana mangingina ary tonga tao amin'ny tranona vehivavy janga anankiray. Tao Sitima zany no niaingan'ny reto mpisafitany reto. Sitima dia fantatsika tsara no toerana niaingan'ilay mpisafitany roa izay ny rahy. Kanefa ty Sitima ihany ty koa dia mampatsiahy antsika trangan-javatra atao hoe trangan-javatra ratsy teo amin'ny tantaran'ny Israely. Ny voalohany tamin'izany trangan-javatra zany dia ny trangan-javatra ao amin'ny boky Nomery toko faha 3:10 mikasika amin'ireo tantaram-pisafitany ka nahitana nanoran'ireo mpisafitany idiran'izy tao amin'izany toeran'ny faharitany fahavalo zany ny fiverenana ary ny tatitra izay nataony izay tao tatitra nampivala-ketraka ny olona. Hoe tsy vitantsika ny miditra amin'izany tanàna izany ary ny fanapa-kevitra anao arak'izay zavatra izany tatitra izany. Dia ny faharoa, ny trangan-javatra faharoa dia izay voasoratra amin'ny bokin'ny Nomery ihany koa no amin'ny bokin'ny Nomery ihany koa toko faha 5:20
dia hitantsika tsara fa nitoetra tao Sitima ny zanak'Israely ary variana tao amin'ny alokaloky ny zava-maitso ny Sitima dia nanomboka nijangajanga tamin'ny zanakavavy ny Moabita izy ireo. Ary hitantsika tsara zavatra nitranga eo amin'ny Nomery 5:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 dia izy hoe ary nitoetra tao Sitima ny Israely dia niatomboka nijangajanga tamin'ny zanakavavy ny Moabita izy fa ireo nanasa ny olona hihinana amin'ny zavatra novononofanatitra ho an'ny Andriamanina ka ny hihinana ny olona sady niekoka tamin'ny Andriamanina dia niray tamin'ny balam-piorana Israely ka nirehitra tamin'ny fahatezeran'ny Jehovah. Ny tranga faharoa zany dia zao ny nanehoan'ny Israelita fihetsika feno fikomina sy fanompoan-tsampy ka nandikan'ny fanekena tamin'ny rehefa notaren'ny Balama izy ireo ka nijangajanga tamin'ny vehivavy Moabita sy niekoka tamin'ny Andriamanitra izy ireo. Ry mpiara-midinika namana, Sitima zany dia toerana nitrangan'ny zavatra ratsy teo amin'ny zanak'Israely any ka manjary niteraka amin'ny fitaintainana satria tonga eo Sitima indray izy ireo ankehitriny. Hitrangandray ve tsy fombiazana eo amin'ity sisy tany ny tany nampanantenany ity ho tanteraka ve ny teny fikasan'Andriamanitra izay efa nandrasana Trinely ny hoe anomezana azy ireo ilay tany nampanantenainy. Ry mpiara-midinika namana, zao nefa zatra nitranga namindra fo tamin'ireto vahoaka reto Andriamanitra. Ary izany tantara izany dia mampatsiahy antsika ny tantaran'ny Petera. Tantaran'ny Petera amin'ny filazantsarany Jaona 20. Filazantsarany Jaona 20. Dia ahitantsika izany nitrangany zavatra zany koa izay fanandraman'ny Petera. Inona ny zavatra nitranga tokoa tamin'izay fotoana izay eo amin'ny Jaona 20. Ka ny 1:40 dia zao ny voalaza fa Petera nijanona tao an-trano teo am-bavahady tamin'ny fotoanan-tsaran'i Jesosy zany toe-javatra izany dia nivoaka ilay mpianatra anankiray izay fantatry misorona be ka niteny tamin'ny mpiandry vavahady dia nitondra ny Petera niditra ary hoy ny ankizivavy mpiandry vavahady tamin'ny Petera, moa ianao va isan'ny mpianatra io lehilahy io? Dia hoy izy, tsia. Hitantsika tamin'izay teo zavatra izay fa fanandramana mitovy toe zavatra mampalahelo eo amin'ny 1:20 hoe ary Simona Petera nijanona namino dia nisy nilaza taminy hoe moa ianao koa mba anisan'ny mpianany, fa izy nandà ka nanao hoe tsia. Misy itovizana eto ny toe-jahatra nitranga tamin'ireo vahoakan'Andriamanitra teo Sitima sy ny fanandramana ny ainan'ny Petera teto. Ny firenen'ny Israelita amin'ny firenena azy ary Petera maolo-tokana azy dia nanana izay fanandramana izay. Mety misy toe-javatra zany mety hatonga anao handà miverina indray ny toe-javatra tsy mety, manao zavatra tsy mety amin'ny fiainanao ianao kanefa teo anatrehan'izay toe-javatra izany dia indro ny famondram-pon'Andriamanitra fa nitranga tamin'ny Petera amin'ny filazantsarany Jaona 1:20 ka manomboka amin'ny 1:15 sy 20 ahitantsika zany toe-javatra izany. Ahitantsika fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra ny famondram-po, Andriamanitra be fahasoavana, Andriamanitra ny fitiavana ilay Andriamanitra izay hivavahantsika amin'ny Romana 5:10, Efesiana 2:2 dia maneho an'izany fa fahasoavana no namonjena antsika ary izay fahasoavana izay dia omena maimaim-poana mba hananana fiaingana vaovao eo amin'Andriamanitra. Nanandrana io fahasoavana io Petera ka dia niantso ny fiangonana izy taty aoriana. Nanandrana izany fahasoavana izany Petera ka dia niantso ny tsirairay avy ao amin'ny Petera 2:7 ka ny 1:20 dia zao niantsoantso izay nataon'ny Petera. Hoy izy hoe fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy. Ho azy any ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Ry mpiara-midinika namana, tsy indray mandeha Andriamanitra no mamindra fo fa imbetsaka. Izaho efa namondran'Andriamanitra fo imbetsaka, ianao efa namondran'Andriamanitra fo imbetsaka, kanefa ny tena antso apetraka dia zao ny famondram-pon'Andriamanitra dia mitarika antsika ao amin'ny fiaingana vaovao indray. Tiako ny tontolo andronao androany atsapahanao ny famondram-pon'Andriamanitra ka hanaovanao fiaingana vaovao amin'ny fanoloran-tena amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra indray. Ny tompony hombanao andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, indray izany famondram-ponao aminay.
impirimpiry tokoa zahay no mivadika, impirimpiry zay ny miodina aminao, impirimpiry zay ny mandahanao, manao ratsy eo masonao, kanefa dia imbetsaka kosa ianao no efa namindra fo taminay. Tompo, misotranao zahay ny amin'ny famondram-ponao, ka ingany ny famondram-ponao zay tsapanay dia anaovanay fiaingana vaovao indray eo amin'ny fiarahanay aminao. Dia mitahianay amin'ny tontolo andro ty, aza mafoina masaraka anay, dia mitahi izao firenena misy anay izao. Anaran'i Jesosy. Amen.